Takarivany Azoma ity manasanao ampanajany izay eto amin'ny fahita lavitra matv anaraka hatramin'ny farany vaovao izay voangina tamin'ity androany ity makasika indrindra ny tontolon'ny politika ary ndeha anokafantsika ny fotoanantsika feno enitaona rapitso no nitrangany raharaha 7 febroary 2024 raha ho an'ny AV7 miaraka amin'ny Bona Jean Pierre Rafaramandiby dia fitaovam-pivavahana no anamariana izany rapitso etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Natao fankalazana ny fahenitaona ny sabotsy mena 7 febroary 2024. Fitaovam-pivavahana iraisam-pinoana iarahana amin'ny FFKM izay ho toto-tsaina eny amin'ny lapan'ny tanora sy fanatanjahantena Mahamasina no hanikafana amin'ny fotoana. Efa miroso ny faromanana izay anasana ny vahoaka n'Antananarivo tsy vakovolo sy ny namana mpiara-mitolona fa hisy ny fanompoam-pivavahana izay ho tarihin'ny FFKM manomboka sivy ny fanatanterahana izay fahatsiarovana misy ny fanasana ny atoko-pihira ry tarihin'ny Rijaramana-Toanina izay hanome aina ny fotoana io fa amin'ny folo ny fanompoam-pivavahana tanterahana amin'ny sivy ny invitea dia vita ny fanompoam-pivavahana izay atao ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina dia miroso amin'ny fandraisana anjara fitenenan'ny filoha sy fandraisana anjara kabary ny filoham-pirenena ankehitriny. Vita izay dia makaty manatitra voninkazo. Nasaina natrika anetsika tanterahan'ny AV7 ny filoham-panjakana 5 teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka, Xavier Albert, Ratsirahonana Norbert, Marc Ravalmanana ary Andry Ratsuel. Tsy misy ho avy hanatrika anetsika tanterahan'ny AV7 nefa izy ireo raha fanazavana. Ny fandraisana an'izay ohatra zao meko fanazavana nareo ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka dia any amin'ny province izay nandefa fialantsiny. Ny filoha teo aloha Xavier Albert manana audience ao an-tranony. Ny filoha teo aloha lalana Norbert Ratsirahonana tsy afaka. Ny filoha teo aloha Andry Nirina Ratsuel dia tsy eto atoerana hono izy ka mbola nahazo filazana zay fa matetika manko ny fahadaty fahatsiarovana ohatra zao hatramin'izay indraindray izy amin'ny andron'ny fahatsiarovana iny izy tonga dia manenjika an'izay ety Antananarena mipetraka foana ny fampihavanam-pirenena satria izay no fandraisin'ny AV7 dia mipetraka foana izay fa ahitsiko foana le fitenenana fa tsy manana autorisation efa epela tananay tompony autorisation amin'ny préfet tsisy atahorana ny mahakasika an'izay ary tia izy tely tia any vahoaka reky izy tia raha misy tianatanteraka fametrahamboninkazo etya mahazo manatanteraka an'izay rehetra tiany atao izy fa rehefa vita ny fametrahamboninkazo ny AV7 dia mirava. Ny AV7 tarihan'Andriamatoa Bona Jean Pierre Rafaramandiby aorian'ny fitaovam-pivavahana tanterahany any amin'ny lapan'ny tanora sy fanatanjahantena dia ametraka fehezam-boninkazo eo any amin'ny tsangam-bato fahatsiarovana ny olona lafo tamin'ny sabotsy mena eny Ambotsiroitra.